Rehefa mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-potiana. Fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao.